Resaka fifidianana nilazana avy eo anatin'ny antoko-timma fa voitsakitsaka ny fahamarinana ka izay no antony nahatonga azy ireo tsy maintsy nametraka fitoriana ary efa matetika hitantsika moa izany antoko-timma izany isaky ny fifidianana izay dia tsy maintsy misy foana izay fitoriana apetrakan'izy ireo zay na mivaly izany na tsy mivaly fa ny adidy vita ho izy ireo amin'izay fametrahana fitoriana izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honony namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka ny fanatsipoko dia ny mahakasika ny tsy fahafaliana ireo antoko-timma ary nametrahan'izy ireo fitoriana no imatimatisantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andaolo fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tany full point vazaha Suisse iray hitafaty nihantona tamin'ny hazo. Olana ara-tokatrano no ahina ho nahatonga an'ity lehilahy iray teratany vahiny ity namoy fo. Tranga niseho tamin'ny asabotsy lasa teo iny tany full point moa ity tranga ity. Hitafaty nifatotra tady tamin'ny hazo teo an-tokotany ity vazaha Suisse ity. Ilay mpamily no nampandreny mpitandriny filaminana tamin'ny izay Zava-Misy izay. Araky ny fanazavana azo dia voalaza fa manana olana ilay vazaha. Nisy tsy fifankazahona teo aminy sy ny vadiny ary niala tao an-trano ilay ramatoa. Efa herinandro teo eo izay no nipetradrery izy ka ilay mpamily no mba nanampy azy ao an-trano. Ny asabotsy io anefa dia ny rahana nandeha nividy zavatra tany ivelany ilay mpamily. Gaga ity farany raha niverina nody fa nihidy ilay vavahady. Voatery niakatra tamboho izy araka izany niditra tao amin'ilay trano. Tao anatin'izay dia ilay vazaha efa mihantona tady eo amin'ny hazo no nivantaniny sady efa tsy nisaina intsony. Izany hoe teo amin'ny fotoana tsy nampisy olona tao an-trano no nanararaotra namoy fo ilay teratany Suisse. Efa natolotra an'ilay ramatoa vadiny moa ny vata mangatsiaka ny ity teratany Suisse ity. Nampandrenesina ny zavaniseho ihany koa ny masovoan'ny Suisse izay monina sy mipetraka ao Madagasikara ao. Atleta malagasy izay mpandresy vola 5 tapitrisa ariary no azony ho an'izay nahazo medaly volamena. Lanonana fanolorana prime an'ireo atleta malagasy misy 570 mianadahy avy amin'ny taranja mpanantanjahan-tena misy 7 nanandratra avony voninahim-pirenena nandritra ny fananana iraisam-pirenena izay natrehan'izy ireo. Vola 5 tapitrisa ariary ho an'ny izay nahazo medaly volamena tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany, raha 4 tapitrisa ariary kosa ny an'ny medaly volafotsy ary 3 tapitrisa ariary ny an'ny medaly alimo. Ho an'ny tompon-daka Afrika indray dia mahazo 4 tapitrisa ariary ny nandrobaka medaly volamena, raha 3 tapitrisa ariary ho an'ny medaly volafotsy ary 2,5 tapitrisa ariary ho an'ny medaly alimo. Midika izany fa tsy mitazam-potsiny ny fitondram-panjakana ho an'ireo atleta izay hita fa mamiratra any ampitandranomasina any indrindra fa ireo zay sahy mandray anjara amin'izay mba fiarovana ny voninahim-pirenena eo amin'ny fananana iraisam-pirenena izay. Tany Ambohitry Manjaka indray voaroban'ny Jolay hatramin'ny fiara Kia Pride tahaka anireny anaty sary mihetsika ireny ity asan'ny Jolay izay nitranga tetsy amin'ny fokotany Antsahamarina Ambohitry Manjaka tamin'ity herinandro ity izay tamin'ny andron'ny alatsinainy iny moa nisehon'ity tranga ity. Nidiran'ireo Jolay ny trano ka nirobainy tao ny entana rehetra izay lafo vidy. Nitsoaka izy ireo avy eo ka ilay fiara Kia Pride izay nijanona teo an-tokotany no nientiny nandositra. Raha ny angom-baovao azo dia io fiara io no lasan'ireo Jolay niampy fahitalavitra miisa 3, finday, solosaina, firavaka volafotsy maromaro ary tablety. Mandeha moa ny fikarohana saingy hatreto dia mbola tsy hita izay nanjavonany ireo Jolay sy ny entana rehetra izay nangalarin'izy ireo.
Ny fanazavana azo no nahafantarana fa mody nanao mpiasa ny jirama ireo jiolahy izay olon-dratsy ireo tao anatin'izay fanomanan'izy ireo asa ratsin'izy ireo zay. Nandondona ny anankiray ka nosokafana ilay mpanampy an-trano. Taorian'izay no nibosesika niditra ankehitriny ny ambiny. 3 lahy no voalaza fa nandray anjara tamin'ity fanafiana ity. Tsy nahakofoka ilay vehivavy mpanampy tao an-trano ary nofatorana ihany koa. Tsy sahy nanohitra satria nirongobasy ny fahavalo ka dia nijerem-potsiny izay notadiavin'izy ireo izay. Midika izany fa ny ratsy tena tsy kely lalana ary mila melamelo hatrany fa efa miseho amin'ny endriny rehetra izay asa ratsy sy asa fanafihana izay, indrindra fa ireo jiolahy amin'izao fotoana izao dia efa mahita fika isan-karazany mba ahafahan'izy ireo mandroba izay kely ny ampelantananao izay. Ao Antananarivo renivohitra indray tahaka ny hita isan-taona dia nampiala voly ny vahoaka ny fitondram-panjakana amin'izao andro Noely izao. Raha teny Ambohitsirotra sy Antaninarenina no nahazatra teo aloha dia etsy amin'ny zaridain'Ambohijatovo indray izany no natao izay hetsika tamin'ity taona ity. Krismasy miavaka ho an'ny vahoaka tsy ankanavaka izay nampitondraina ny anarana hoe Noely Fity. Ankoatran'ny kilalaon-jiro mahavarina dia nisy seho maro loko ihany koa eny an-toerana. Izany dia noho ny fiarah-miasa amin'ny fiadidianan'ny Repoblika tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena Mivady sy ny komina Antananarivo renivohitra. Nosafidiana manokana ny eo amin'ny zaridainan'ny Ambohijatovo satria eo ny mba iovon-tanàna no sady malalaka tsara. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra izay mpikarakara dia natao ho an'olon-drehetra ity Noely Fity ity. Tsy ho an'ny Antananarivo renivohitra irery ihany fa ho an'ny Madagasikara manontolo ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny zoma teo izany rehetra izany. Na izany aza dia misy ho vidim-pidirana eo Ambohijatovo araky ny fanazavana ihany koa. Hiantoha tompon'andraikitry ny fiarovana, ny filoha sy ny polisy-pirenena kosa ny filaminana eny an-toerana eny. Hisy mpamonjy voina sy fiara mpitondra marary na ambulance izay hiantsona eny an-toerana raha sendra misy ny loza tampoka araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Ny mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna indray ao Antananarivo renivohitra ao vohitsakitsaka ny fahamarinana izay tsy maintsy hitory izahay tima hoy izy ireo hatrany. Eninandro aty aorian'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsany an-tanàna nanao rodibe teny amin'ny voamiram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ireo solombavambahoaka izay voafidy tamin'ny anaran'ny firaisan-kina sy ireo lohandohan'ny mpisorona eo anivony Antoko-Timo. Antony izany rehetra izany araky ny fanazavana nentin'ny depute Rina Randriamasinoro dia vohitsakitsaka tanteraka ny fahamarinana sy ny safidim-bahoaka nandrisa ny fifidianana izay natao tamin'ny 20 Desambra iny ary isan'ny ireo niray tsokombakomba sy niray petsapetsa tamin'izany ny seni ho izy ireo hatrany. Tonga teny amin'ny seni izy ireo izay nampahafantatra amin'izy ireo mivantana fa maro ny tsy fanarahan-dalàna mialoha sy nandritra ary taorian'ny fifidianana iny. Teo ny lisam-pifidianana sy ny ordonnance izay tsy ara-dalàna, teo ihany koa ny fampiasana volam-panjakana nanampiana sy nampandaniana ny kandidam-panjakana. Tsy afa-miala amin'izany rehetra izany io rafitra mpikarakara fifidianana io ka tiana ho fantatra izy ireo mazava izany hoy ny sekretera jeneraly Antoko-Timo tamin'izany fotoana izany. Mifanirandalana amin'izany milaza ny tsy hipetra-potsiny manoloana ireo voatanisa ireo ny olony tiako Madagasikara ka hanao dingana ambonimboniny kokoa noho ny efa vita hatramin'izay. Tsy fifidianana ireny natao ireny fa kajikajy sy nampandaniana ny kandidam-panjakana fotsiny. Koa tsy angina fotsiny amin'izao izahay ary manome toky ny vahoaka fa asany antoko politika ny miady sy mijoro ho an'ny fahamarinana. Ankoatra ny fangatahana fampitahana ny fitanana antsoratra tany amin'ny fanisam-bato sy ny vokatra tonga eny amin'ny seni dia tsy maintsy hitory ny kandida tojiravalmanana sy ny mpraelisitra aminy ho hiatrany olohandohan'ny ao anatin'ny Antoko-Timo io. Marihina fa tsy tazana teny larobia io kandida ny firaisan-kina tao amin'ny komina Antananarivo renivohitra io nandritra izay fitoriana sy diabe izay nataon'izy ireo teny antoerana izay. Dia ho hitantsika eo ara ny tohiny ity fitoriana sy ny fangatahana izay nataon'izy ireo ity ary efa ela moa nahenontsika an'izay hoe hitory ry zareo avy ao anatin'ny Antoko-Timo isaky ny misy fifidianana izay fa tsy mbola hita foana ny tena vokatra an'izay fitoriana izay nataon'izy ireo hatramin'izay sa inona ny tena marina ao ambadika an'izay rehetra izay. Izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaika ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.